Miarabantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny chaîne YouTube amintsika. Aniotsika dia hanohy ny série mikasika ny fivoahana amin'ny ady sarotra ary ho jerevantsika androany ao anatin'ny laharana fahatelo mikasika ny orinasa manana olana na sahirana ny orinasa. Tahaka ny any amin'ny tanàna maro hatramin'izao fotoana izao dia saika mpamboly hatramin'izao fotoana izao, tahaka ny amin'ny tanàna maro hatramin'izao fotoana izao dia saika mpamboly na mpiompy na mpanjony ny ankabeazan'ny mponina. Ilay fitim-panjony mpiara-masa teo amin'ny amoron-drano, ny iray tamin'ireo atao hoe Petera dia nanapa-kevitra ny anjona, nanatrika ireo namany eniny. Tena nilaina tokoa ny mitondra trondro avy noratovina. Izay no famelomana ny ankonana, mitondra fahasalamana ary mivarotra izany amin'ny tanàna manodidina. Azahoam-bola koa izany ho amin'ny filana hafa. Tahaka ny orinasa asa tanana dia miankina amin'ny hazo isan'andro ny fidiram-bola. Ny alina io tsy nahazo n'inona ry zareo. Mandreraka ny asa any an-dranomasina ny alina manontolo. Ambonin'izay isaky ny avy miasa dia tsy maintsy amboarina ny arato, dia tsy maintsy tampahazotoana, tsy dia tampahazotoana loatra no nanaovan'ny Petera izany. Teo amin'ny fipetrahan'ny Petera nanamboatra ny arato no nisy olona tsy fantatra nipetraka. Nangataka angamba na mety koa olona avy amin'ny tanàna akaiky mba te hijery fotsiny. Araka ny eritreritry Petera mety hoe mpangataka na hoe olona te hijery azy fotsiny. Fomba tamin'izany andro izany ny fisian'ny olona mangataka sakafo hohanina amin'ireo mpanjony nahazo trondro. Izany nataon'ity vahiny ity mba ahazahoany trondro kely. Nieritreritra mangina angamba i Petera hoe tsy hamindra fo aminay izy ka dia namaly tsy avy hatrany. Tsy vitan'izany fa nasainy niasa sy hanarato izy na dia mangina sy ny niala teo aza no tokony nataony. Inona ary ny idirany amin'izany? Mpanjono tompon'antoka tsy norahin'i Petera izany fa notohizany ny fanjairany ny arato. Afaka niteny tamin'ilay olona koa izy hoe ny asanao atao ka mandehana miala eto. Amamaty azy koa dia afaka manazava ny asany izy sy ny fiankinan'ny asa fanjonoana amin'ny zavatra maro. Ny harerahana amin'ny alina, ny tsy fisian'ny vola miditra dia afaka manazava ireo na koa mety hitarika fahatezerana. Ny azo atao farany dia ny maka-toa izay nolazain'ity vahiny ity, nefa azo tokisana ve izy? Iza ary io? Natao haingana ary ny fiomanana, vidividy teo tafiditra ny arato, na ampidinina ny sambo, ary dia naka-toa daholo ireo mpanjono hafa izay malaza mafiloha sy tsy azo reberibeny. Fa ny iray tamin'izy ireo ihany no nahatakatra. Jesosy no anaran'ity vahiny ity. Rehefa nambaran'i Jaona tamin'i Petera fa i Jesosy io, izy izay tsy niakanjo teo am-panjairana ny arato dia sadaikatra izy. Izy ilay nandahan'i Jesosy tsy niditra tsambo kely mba hanafena ny fahamenarana. Tsy nisy fanomezan-tsiny fa dia hoe anaka teny feno fitiavana. Ary dia indro fa ilay alina tsy fambiaza lasa nivadika ho maraina feno fandresena. Tsy nisy simba ny fitaovana na zaka ny arato nefa trondro favety 350 no azo. Ny fanasan'i Jesosy hiara-misakafo dia toy ny mampatsiahy, ny mampitombona ny mofo sy ny fahagagana maro dia maro. Miverina daholo ny tao an-tsaina. Izy, i Jesosy, ilay niantso antsika indray andro izay mba ho lasa mpianana. Tena nitsangana tamin'ny maty marina izy ary tanteraka ny faminaniana voalaza rehetra. Nampitanondrika azy ireo ny zava-nitranga, nameno azy ireo ny fisalasalana amin'ny finoana sy ny fahagagana, nefa nandritra izany Andriamanitra ilay mpamatsy dia tsy nandao azy ireo. Manamarina ny fahanatrehan'i Jesosy ny fahazahoana mofo isan'andro. Ho anao tena mpino, manatrika anao foana ny tompo amin'ny fotoan-tsarotra. Na dia mahatsara ho adino aza ianao, afaka nijanona tao anaty fahakiviana ireo lehilahy ireo, saingy tamin'ny fankatoavana feno no nenony sy nanarahany azy. Na dia tsy tankany aza izay zavatra nitranga. Ny fanasana dia mampatsiahy azy ireo fa miahy isan'andro Andriamanitra. Avy amin'ny fahagagana dia miverina ny fifandraisan'ny mpiray asa. Ilay Andriamanitra niantso azy ireo, dia Andriamanitra niandry sarotra koa satria izy dia mahatoky, tsy miova
Ny fifanenana amin'Andriamanitra ao anaty fotoan-tsarotra dia matetika fiandohan'ny fifankahazahoana mamy. Na dia eo aza ny fahasarotana ara-materialy na ny tsy fisiany mangirana mitoera ho mpianatra foana. Ka tsao ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ireo rehetra ireo dia afaka jerentsika anatin'ny lioka fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 Jaona faha 1 andininy fahadimy ambin'ny folo ary Jaona faha 1 andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 30 na koa ao amin'ny Matsio toko faha 4 andininy faha 13. Teny farany ary enoy Andriamanitra raha tojo ny ady sarotra ianao. Safidio ny manaraka ny torohevitra sy ny fanapahan-kevitra tsara. Mikarakara ny zanany izy na dia ara-materialy azy. Aza adino ny manaraka anay amin'ny chaîne YouTube izay maimaimpoana dia manasa anao izay matoky an'Andriamanitra ianao dia ho lavandry rehetra te ataonao. Manaraka indray tompoko.